Inona moa izany ny tena olana tsy andraisako sy tsy andraisanao ny fahamarinana? Falifaly mihitsy isika tafahoana ary irariana izay hafaliana izay entina mandritra ny tontolo andro miarabanao. Andao indray tsika handinika momba an'ilay hoe inona ny olana tsy ahafahantsika mandray ny fahamarinana, satria mieritreritsika hoe ny fahamarinana dia ilay atao. Fa iza ny fahamarinana? Nanomboka tany amin'ny voalohan'ny tantara mihitsy tamin'izao zavatra ary rehetra izao tany amin'Andriamanitra izay tsy fantatsika ny taona na ny fotoana nitrangana izany, fa tamin'izany voalohany izany dia efa nampiasa ny lainga i Satana. Nandainga izy ary nisy fitsiritana tao arak'ilay zavatra teo aloha izay vitantsika ny lesona teo aloha. Fa izao voafitaka ny ampatelon'ny anjely, betsaka izany ary ity fitaka ity izany dia afaka mandroaka olona maro, afaka mandresy lahatra olona maro amin'ny fiainana. Tsy izany ihany fa mbola nitohy rehefa nazery teto an-tany ny Satana sy ny anjeliny izay voafitany, dia voafitaka ihany koa Adama sy Eva. Ary izay fitaka izay ihany koa nahatonga antsika ho lasa potika hatramin'ny toetrantsika mihitsy, maha olombelona antsika, satria toa ny tafiditra ao anatin'ny toetrantsika mihitsy ilay hoe fitaka. Ary io no mahatonga antsika hoe mora mihitsy ny mamitaka rangaha noho ny hoe andao ilaza ny marina. Andriamanitra tsy mankasitraka an'izany, na dia izany ary no hitantsika ho vahaolana akaiky indrindra matetika. Jeremia 7:7 inge milaza an'izao teny izao mianaran'i Jesosy hoe ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sotranina. Iza moa no mahafantatra ny aminy? Izaho izany ny foko izany dia mamitaka, mety mamitaka ahy. Ary izay ilay hoe ny tenako mihitsy ny kay ny tena lasibatra voalohan'ity fitaka ity, fa ny tenako ny fitahako. Dia avy eo ny hafa ihany koa anisan'ny voafitaka. Inona ny vahaolana? Ny vahaolana dia tsotra araka ny tenin'i Jesosy. Jaona 4:12-5. Jaona 4:12-5 milaza manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Iza moa izay niteny izay? Jesosy. Izy ilay lalana, izy ilay fahamarinana ary izy ilay fiainana. Dia ao anatin'izay izany ilay fahamarinana. Nahoana tsika izany no tsy mety mandray ny fahamarinana? Dia satria heverintsika ho zavatra atao ilay fahamarinana. Fa hay, Jesosy ilay fahamarinana, izy ilay raisina ahatonga antsika handeha mahitsy. I Jesosy mihitsy io fahamarinana io. Ary manana voninahitra izany fahamarinana izany ao amin'i Jesosy. Tsy vita manana voninahitra fa mitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zasy ianao izao mieritreritra hoe mba te hahazo an'izany fiainana mandrakizay izany. Tsy azo ny saina eritreretina akory hoe mandrakizay ahoana moa? Fa tena hoe mandrakizay tsisy fahatamperana. Fa raha te hahazo ny fiainana mandrakizay isika dia mandray an'ilay fahamarinana. Dia Jesosy tenany mihitsy ilay fahamarinana. Ny olona matetika ao anatin'ny fiainantsika andavanandro dia manana an'ity fotom-pisainana ity hoe ny marina izany tsy anankiray fa be dia be. Ary izay tsy anankiray fa be dia be izay dia izao hoe samy manana ny marina aminy ny olona. Na io mety hoe ny any amin'ny kontinanta afrikanina sy ny eoropeanina sy ny amerikanina samy manana ny marina aminy. Na io ny resaka hoe foko sy firazana dia samy manana ny marina aminy. Na io ny olona nianatra sy ny tsy nianatra dia samy manana ny marina aminy. Tsia, raha izay ny hitondrana azy dia anisany tsy manaiky an'i Jesosy ho hany fahamarinana zasy ianao. Fa tokana ny marina. Ozy Jesosy eo amin'ny Jaona 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy ny hamakiana an'ilay teny hoe ary ho fantatrareo ny marina hozy izy, ary ny marina afaka nareo tsy ho andevo. Tsy hoe ho fantatrareo ireo marina be dia be misy karazany, fa ny marina hozy izy, ary io marina io no afaka tsy ho andevo. Iza ilay marina? Jesosy ilay marina. Izy ihany no fahamarinana. Izy no afaka manafaka antsika amin'ilay famitahana sy fandaingana isan'andro sy ilay fametsifetsena sy ny famitahana olona io. Angataka amin'ny Tompo isika mba tsy ho anisan'izay mbola hijanona ho mpamitaka foana, fa hiaraka ho levona amin'ny Satana isika raha izay no eritreretintsika hijanonana mandrakariva. Fa izao i Jesosy
no ilay fahamarinana. Izy manolotra antsika ny fahafahana amin'ny ota sy ny famitahana rehetra, saingy izao kosa andao avelantsika izy hanao an'izay asa izay, hanaisotra ny faharatsiana rehetra ty amintsika, dia hahazo an'izany fahafahana izany tokoa zasy ianao. Ampahirintsika Andriamanitra mba tsy hahatonga antsika ho tery sy ho simba ny famitahana. Ndao isika hivavaka. Andriamanitra, misaotra indrindra fa omenao ny vahaolana amin'ny alalan'ilay zanakalahy tokana dia Jesosy Kristy, ilay fahamarinana no manampy anay mba hilazany marina, anao ny marina, ho tiany marina, handeha amin'ny fahamarinana. Tanterao aminay izany fa tena fanerenay lalina mba hialanay amin'ity tena efa misy dindon'ny fahotana fandaingana ity. Dia ianao hamindra fo sy hanafaka anay rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy no haniriana izany. Amen.